Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Afatra lehibe no nomen'ny filohan'ny fiangonana FJKM ho an'ireo mpino amin'izao fiandohan'ny taona izao nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe izay notanterahana androany teny Coliseum. Tokony hijery ny olany vahoaka ihany koa ny mpitondra ranon'ambarany. Ny 17 ny volana janoary ho avy izao no tonga ireo varitsinjo amin'ny totaly 5,4 alina taona ary mbola isa 2 alina taona ho avy tapabolana aorianan'izay. Ny ahafahana mitazona ny vidibary tsy hiakatra eny an-tsena no isan'ny tanjona amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena mipetraka ny fampitandremana momba ny tsunami ny sabotsy teo tany amin'ireo nosy maromaro ao Pasifika noho ny fipoahana volkano ambany rano any amin'ny nosy Tonga. Taitra ireo mponina tany an-toerana ka namonjy ireo toerana avo. Nadidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny finoana avy hatrany anomboantsika ny vaovao dia hafatra lehibe no nomen'ny filohan'ny fiangonana FJKM ho an'ireo mpino amin'izao fiandohan'ny taona izao nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe izay notanterahana androany teny amin'ny Coliseum. Tokony hijery ny olany vahoaka ihany koa ny mpitondra raha ny anambaranao Florio. Amin'izao fiandohan'ny taona izao nanatanteraka fotoam-bavaka lehibe ho fisorana an'Andriamanitra sy hitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM teny amin'ny Coliseum androany ireo mpino avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fotoana izay nitondranam-bavaka ihany koa ny firenena sy hanokafana ny taom-piasana ho an'ny taona 2024. Nandritra izany no nitondran'ny filohan'ny FJKM havatra lehibe amin'ny teboka misa 4 ho an'ny mpino amin'izao fiandohan'ny taona izao. Ny afatra lehibe izay nampitaina ho an'ny vahoaka kristianina androany dia efatra tokoa izy ireo. Ny voalohany indrindra moa zany dia hoe mitraka mafy ny zavatra lalovantsika kanefa dia mampahery amin'ny anaran'i Jesosy hitraka eo ampiretrehana ny zavatra rehetra na misy aza ny olana. Ny faharoa dia ny taomina koa anefa hoe miova vaovao matsy ny taona enganemba tsy ny taona ihany ny vaovao fa isika koa hiovako amin'ny tsaratsara koa. Ny fahatelo dia ny hoe mivavaha zava-dehibe ny vavaka fa raha mivavaka isika dia maneho ny vonany Andriamanitra. Ary ny farany dia hoe miasa tsy ampy ny mivavaka fotsiny tsy maintsy miasantsika ary dia miasa amin'ireo zara fanompoana samihafa na eo amin'ny fikajena ny tontolo iainana na eo amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana amin'ny alalan'ny sekoly. Tokony hijoro amin'ny rariny sy ny hitsy ny mpitondra firenena ho hiatrandra ny fanazavana indrindra fa nomen'Andriamanitra fahasoavana izy ireo ka hijery ny olany vahoaka maro samihafa. FJKM mariavana malala manoloana amin'ny fiainam-pirenena dia mivavaka mba hanehoan'Andriamanitra mivonany eto amin'ity firenena ity ary miantso ny malagasy rehetra hiverina amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy fa raha marina ny fanekentsika an'i Jesosy Kristy tahiny Madagasikara. Zay dia matoky fa raha napetraka Andriamanitra eo mpitondra dia nomen'Andriamanitra azy koa ny fahendrena hiatrehana zany fiainana sy fahasahiranana izay lalovan'ny vahoaka izany. Ny tompony hanome azy ireo ny fahendrena ilaina mba hitahina ny firenena ny asa izay ataon'izy ireo. Ny afatra ho an'ny kristianina rehetra riavana marara dia izao manao hoe aoka ny kristianina mba ho kristianina ka eo amin'ny sehatra rehetra misy kristianina dia ho fantatry ny mpiarabelona fa misy fanasiny tany eo. Ankoatra ireo asa maro izay antsoroan'ny mpino nanentana ny kristianina ihany koa ny fiangonana hanatanteraka fambolen-kazo amin'ny endrika maro samihafa mba hahamaitso ny manodidina mba hisorohana ihany koa ny fivaovan'ny toetrandro tahaka ny iainantsika amin'izao fotoana izao. Nandritra ity fotoana ity mpino avy amin'ny sitôdaparitany maro ihany koa no tonga tena toerana. Tonga niara-ny vavaka tamin'ny fiangonana ihany koa ireo zanaky ny fiangonana mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena toy ny filoha teo aloha ny avy eo anivon'ny fiadidinana ny repoblika ny mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao mba ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Fidirana indroa taona no notanterahana androany. Teo ny fidirana voalohany tamin'ny fitora maraina, teo ihany koa ny fidirana tamin'ny flora sy sasany. No niezaka voaja amin'ny ankapobeny
ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Tontolo ny fahasalamana kosa indray dia tsy ampy ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanentanana sy fanapaharihana ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Hoy ny fanehoan-kevitry le parlementaire io nasaina. Manao toy vakana ny vaksiny adina amin'ny Covid-19 tonga eto Madagasikara ary amin'ny karazany maro azo ny rehetra isafidianana. Amin'ireny maro ny voaterim-potehana noho ny fahatamperan'ny fempotoana ahafahana mitahiry azy, etsy ankilany anefa maro ny tsy mbola vita vaksiny eto amintsika. Manoloana izany, tokony aparitaka ny fotony isam-pokotany ireo vaksiny ahafahany rehetra misitraka izany sy mampitombo ny tahany fanaovam-vaksiny eto amintsika, hoy ny loholon'ny Madagasikara. Tsara vera aparitaka ny fotony ny vaksiny dia manamafy etoana ny tenanay fa tsy loza ho an'ity Madagasikara ity ny famparitahana zany ho an'ny Valalabe mandry. Fa tokony ho tandremana tahaka ny Anakandriamaso ireo fepetra rehetra napetraky ny ministeran'ny fahasalamana sy ty fitondram-panjakana ity mba hisoroana zany valaretiny zany. Ho an'ny solombavambahoaka, ny fanentanana no mila amafisina atao amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fomba maro ampitomboana ny taham-pahavitrian'ny olona anatona ireny toerana ahafahana misitraka ny vaksiny ireny. Tsara mihitsy ny angambany izy raha tena ampanakaikezina an'le vahoaka le fanentanany satria betsaka le olona tsy malala voansery izy ohatra dia tianao vaksiny izy dia lasa miaya izy hoe sao dia in'le serina nanany iny sao dia sanatria sao dia lasa manana sanatriavina izy zany hoe zay mahatonga ny tena miteny hoe eo amin'le fanentanana mihitsy no mila atonina ifotony angambany asa le fanentanana tiako ambara dia niresaka ohatrany hoe eny anivon'ny fokotany mihitsy zany no mila mafisina kokoa ny fanentanana an'le olona. Marina fa tsy terena manao vaksiny fa tokony atsapatena ihany ny tsirairay hoe ilaina ny vaksiny raha amin'izao trangan-javatra efa misy zao. Tsy adala kosa anatreho vava reo rehetra zay hoe any maneran-tany zany raha mizakasaka manao vaksiny. Raha ny taremarika atao amin'ny tranokala ny Covid Vax, mahery ny 205 alina sy iray tapitrisa ny dose de vaccin azo ny Madagasikara hatreto ary 7,707 alina sy 9 hetsy ny isan'ny olona vita vaksiny, izany hoe 3,40 isanjato. Andrasana ankilany ny taremarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba izay tany fanaovam-vaksiny eto amintsika izay. Etsitra kosa ny fampiarana ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ao Antsirabe noho ny fiakaran'ireo salanisa mitondra ny valinaretina ao an-toerana na mafisina ihany koa manoloana izany ny fepetra rehetra Kolo TV Antsirabe. Manoloana ny fiakaran'ny salanisan'ireo olona mitondra ny valinaretina eto amin'ny faritry Vakinakaratra dia tapaka teo anivon'ny OMC sy ny CRCO Vakinakaratra ny didim-pitondrana laharana aotraotra ray 224 fampiarina indray ireo fepetra sakana ara-pahasalamana iadina amin'ny valanaretina. Anisan'izany ny fanaovana arivava orona eny an-dalambe ka ireo izay tratra tsy manao izany dia hiarany sazy avy amin'ireo mpitandro filaminana. Arak'izany dia ny fametrahana ny arivava orona dia manomboka izao dia tsy maintsy anaovan'ny saram-babe-bahoaka rehetra rehefa mivoaka ny tokantrano mamonjy ny asa amin'ny andavanandro na mamonjy ny tsena izay tsenana ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny fampiarana an'izany ho an'izay tsy manao ny arivava orona dia voasazy manao ny asa iambonana amin'ny toerana iray voafaritra na voatondro ny tompona andraikitra mpitandro ny filaminana. Mbola mitoetra ny fampiarana ireo fepetra ho an'ny famirim-bahoaka Kalamanjana na ao anaty efitrano. Eo ihany koa ireo toeram-pivavahana sy fandraisana lanonana raha nambarany prefet Antsirabe. Mbola tsy miova ankory ny famorina olona izay rehefa ao anaty efitrano dia tsy afaka mihoatra ny zato izany ary angatahana alalana aty amin'ny prefecture Antsirabe. Ny toerana fivoriana rehetra na toeram-pivavahana na toerana fanaovana lanonana izay voalazako teo. Ny famorim-bahoaka Kalamanjana dia tsy azo atao anatin'ny faritry Vakinakaratra. Tsy sanatria akory ho fiainana manahirana eto amin'ity faritry Vakinakaratra ity fa natao hiarovan-tena ny tsirairay ary ny fahatsampan-tena ny tsirairay no fahantsika mandresy ny valanaretina eto anivon'ity faritry Vakinakaratra ity. Arak'izany dia entitra fampiarana ireo fepetra sakana ara-pahasalamana ireo amin'izao ady atao amin'ny valanaretina coronavirus izao eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Tsikaritra nefa fa mbola maro ireo minitsy manao arivava orona rehefa mandeha eny an-dalambe rehetra eny.
lafa mavao hafa kosa indray dia ny fahatelo amby roapolo ny volana janoary ho avy zao no tonga ny varitsinjo amin'ny totaly 5,4 ataona ary mbola izy koa ray alina taona afaka atapabolana aorinany zay afana mitazona ny vidim-bary tsy akatra eny an-tsena moa no isan-tanjona amin'ny zany gato andriatsilava. Ny faran'ny taona 2024 sy ny fiandohan'ny taona 2024 no tonga tao Toliary ny varitsinjo na farana iarahana amin'ny SPM. Vary manodidina ny 504 taona no naparitaka ho an'ny faritra tsy mandrefana, Androy, Iorombe, Menabe ary Mantsatram-bony. Avy tany dia tao amin'ny seranantsambon'ny Toliary no nikatona ireo vary ireo. Taloha zany tany Toamasina ny entana napetraka fa izao tonga dia atao aty amin'ny seranantsambon'ny Toliary. Dia ireo vary ireo ho ezahana ao anatin'izay rôle de stabilisation ana prix zay zany dia ezahana alefa eny an-tsena manerana an'ireo faritra ireo amin'ny vidiny aradrariny. Ina moa natao vidiny aradrariny dia masokarena dia ampiana tombom-barotra kely aradrariny ho an'izay mpandraharaha rehetra misehatra amin'io sabary io zany ny tia-piarian'ny vary dia eo amin'ny rehefa nataonay zany ny kajy dia tokony ho amin'ireo faritra voatanisa ireo dia tokony eo amin'ny tsy mihoatra ny 900 ariary ny vidiny varin'ny SPM rehefa ho alefa eny an-tsena. Nahafana ny feny fiakaran'ny vidim-bary ny fisian'ny varina farana raha mitaha amin'ny fotoana maitsoahatra tahaka izao tamin'ny taona lasa raha ny fanazavana. Mbola izy araka izany ny andehan'ny manaraka ho avy an'ny Toamasina ka ezahana ho tsinjaraina araka ny tokony ho izy sy ny filan'ny poniny. Io vary io dia hitohy satria amin'ny 23 zao tsika dia ho an'ny Toamasina indray aka vary 25,000 tonnes variny SPM zany. Tonga 25,000 tonnes dia tapabolondrona zay isy 10,000 tonnes indray ho avy. Dia zahantsika indray zany asina eo amin'ny 5 na 6,000 tonnes ho avy Toliary any amin'ny volana febroary any. Dikan'izany zany io dia tetika asy amin'ny mitohy hatrany satria miady amin'ny ireo alaim-panahy hijilika sy alaim-panahy mpiakatra ny vidim-bary na isy fanarotana sanatrin'izany dia ady tsy maintsy ataon'ny fitonam-panjakana foana. Isan'ny misitraka varitsinjo ihany koa ny eto Antananarivo renivohitra. Manodidina ny 7 hatramin'ny 20 taona isan'andro no aparitaka eny an-tsena ny vary tantanan'ny orinasa SPM. Mitsinjara 5 kitapo isaky ny tsena kely. Tsy tokony hihoatra ny 500 ariary ny vidin'ny kapoaka ary ny eo anivony ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana amin'ny alalan'ny fitaliavana ho an'ny varotra anatiny na ny DCI no manao ny fanaraha-maso amin'ny vidiny eny an-tsena. Ratsehivina, ny alakamisy lasa teo no nigatona atao amin'ny seranantsambon'ny Antsiranana ny vary milanja 700 taona ho an'ny faritra Diana. Ho tsinjaraina amin'ny tsena rehetra ireo varitsinjo ireo ary amidy amin'ny vidiny mirary ho fanampiana ny vahoaka. Tsy ny foana nakory ny CNEMS hoy ny tale général'ny kolontsaina fa efa tafiditra ao anatin'ny Académie nationale des arts et de la culture izany. Isandraka any amin'ny faritra ihany koa ny anaka 5 hatreto aloha dia mbola manohy ny asany ihany ny CNEMS. Ny larina Evison. Tafiditra ao anatin'ny asa-pandraharaha miankina amin'ny ministera nofonana nandritra ny afilan-kevitry ny ministra faranteo ny CNEMD na ny ivitoerana nasionaly mampiofana momba ny mozika sy ny dihy nambarany tale général'ny kolontsaina eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina fa tsy nofonana be fatany ny CNEMD fa efa tafiditra ao anatin'ny anaky izay vao napetraka ka isan'izany ny fampianarana ny hira sy ny dihy. Amin'ny ankapobeny lay maha organisme rattaché na mahasapandraraha miankina a ministera azy no foanana fa miova toerana izy satria fantatsika tsara fa ny CNEMD dia ivitoerana anankiray mampianatra mozika sy dihy ao anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ka izy io satria efa mipetraka ny ataontsika hoe didim-panjakana mametraka ny rafitry ny anaka Académie nationale des arts et de la culture dia tafiditra ao anatin'ny anaky tanteraka mihitsy ny resaka fampianarana hira sy dihy ka ohatrany amin'ny ankapobeny zany tsy dia misy antom-pisiny loatra intsony ny hisian'ny CNEMD mitokana fa ny CNEMD no anarana no foana fa ilay izy dia hitsofoka ao anatin'ilay hoe anaka na Académie nationale des arts et de la culture. Tsy mijanona amin'ny faritra iray ihany ny anaky fa isandraka amin'ny faritra rehetra raha ny fanazavana. Tsy mbola tafapetraka amin'ny fomba ofisialy ny anaky na ny Académie nationale des arts et de la culture fa mbola manao ny asany hatrany araka izany ny eo anivon'ny CNEMD.
Rantsamangaiky ny CNEMD zay antsoina hoe CREMD any anivon'ny faritra rehetrarehetra dia horaisiny eo anivon'ny anaky daholo satria ny anaky dia isandraka any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny MCC na ny Maison de la Communication de la Culture na ny Traseko tranobe ny serasera sy ny kolotsaina eny anivon'ny faritra tsirairay avy dia hisy fampianarana mozika fampianarana dihy ihany koa eny anivon'ny reny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina reny dia tafatsofokany zany ny rantsamangaiky ny CNEMD ankehitriny izay ho lasa rantsamangaiky ny anaky amin'ny fotoana manaraka aloha mandrapako mbola mitohy aloha satria mbola ao anatin'ilay antsoina hoe vanim-potoana teteza mita angentsika zao dia mbola mitohy aloha manao ny asany ny ao anivon'ny CNEMD amin'izao fotoana zao. Zava-dehibe amin'ny famolavolana ny tanora sy ny mpitsi mozika te hiditra ao anatin'ny sehatry ny mantsianina ny ivitoerana toy izao. Ratsahivona tamin'ny taona 80 any no nitsangana ny CNEMD. Efa maro ny kitan'ny mozika malagasy nivoaka teo anivony ity ivitoerana ity. Raha ny taom-pianarana lasa teo 770 ireo mpianatra nisehatra tao anatin'ny disin'ny mozika nanaraka fiofanana teo anivony CNEMD. Mahakasika ny tetikasa teleferika kosa indray dia eto Antananarivo saika ahitana ireo karazana foko manerana nosy ary azo lazaina fa mahazo izay tetikasa izay avokoa ireo foko rehetra ireo tsy tokony itsikera be fatany araka izany ny mpanotra ny tetikasa hoy ny Solombavam-boaka ny lalana izao. Saika ahitana foko maro manerana ny nosy eto Antananarivo. Azo lazaina araka izany efa misitraka ny tetikasa teleferika avokoa ny faritra rehetra antony tsy misy fanavana ny fampiasana ny teleferika fa natokana ho an'ny malagasy rehetra. Teresana na ny sasany hoe da vola tosaina fatampoka sisy dikany zany vola zany asa teo fa tombosoa ny iny tombosoa vahoaka gn'ambadiky zay mijeresika vahoaka malagasy rehetra dia mipetraka ao Antananarivo sisy karazana foko sy mipetraka Antananarivo dikan'izany misitraka an'izany zany vahoaka eto Madagasikara raha ohatra ka Antananarivo misitraka anazy resika ohatra zao hoe ny fandanim-potoagna amin'ny resaka embouteillage miaina agnatin'izany resaka fanjimpalemana zay aza misika tombezaka sisy mpagnendaka hiakatra eny ambony eny fa mba miaina zany en plus mbe mba haingo tanàna akoatra ny tombosoa maro samihafa azika agnatin'izy io ka sotra ny teniko hoe avela amin'ny fanjakana iasa. Tsy tokony anohitra be fahatany ireo mpanohitra fa tokony anolotra sosikevitra amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ireo Solombavam-bahoaka. Lafa mavahafa kosa indray dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny sampanamena na ny afim-panazava azokiny eto Madagasikara. Etsika maro moa no nentina nanamariana izany gato Andresalavo. Teto amin'ny FDKM Atsimon'ny Mahamasina no nanatanterahana ny fitoam-bavaka lehibe nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fahafidimy amin'ny fitopolo taona ny sampanamena na ny afim-panazava azokiny eto Madagasikara. Ho an'ny tsangam-baton'ny 570 taona ny sampanamena dia isy ny atao hoe asa fananganana izay fanampiana ihany koa ny fankalazana fa 20 taona mpanazava eto Madagasikara satria mankalaza izay 20 taona koa izay amin'ity taona ity izay hoe tsangam-bato isy ny fitoerana izay ho atao dia ny sampanamena ihany koa dia mitondra anjara biriky amin'izay fananganana izay fitoeran'ny mpanazava eto Madagasikara izay misy ihany koa ny isa-paritany dia misy ihany koa ireo tsangam-bato ataon'ny isa-paritany ho an'ny sampanamena izay manerana Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina. Misahana ary manabe ireo tovovavy ny fikambanana ahafahan'izy ireo manana fahaleovan-tena ka hijoro vavolombelona eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ao anatin'izay dia manana adidy sy andraikitra manentana an'ireo tovovavy ireo mba hanana izay fizakantena arabola fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny asa izay ka izay indrindra no antony fanomezan-tana no anatin'izao fankalazana fahadimy amin'ny fitopolo taona ny sampana mpanazava sampanamena eto Madagasikara izao dia fanotanana zany izay mba tratran'izay tanjona izay hoe mba ho tena vehivavy mendrika matanjaka vanina vehivavy izay beazina sy ato anatin'ny fikambanana sampanamena mpanazava. Mandritra izao mifankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny sampanamena izao nisy ny afatra omen'ny filoha nasionaly ireo mpikambana manerana ny nosy.
Ny afatra ho an'ny sampanamena dia hoe amin'ny hoe afo anazy dia mitondra fahazavana, mitondra ny anjara birikin'izy ireo tsirairay avy satria izy tenany dia efa tsangam-bato iray sahady amin'izao fankalazana ny 570 taona izao dia amin'ny mahasokoto zazavavy mpanazava ihany koa dia mitondra fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina misy azy mitondra anjara biriky ihany koa ny hafa ho an'ny firenena ary ihany koa misy ny fanaovana asa soa eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Misy synode 5 no ivondronan'ireo mpanazava stily eto Madagasikara: ny FDKM, ny FLM, ny EUM, ny FTM ary ny METM. Amin'ny mahafikambanana kristianina eto Madagasikara, mitaiza ireo mpikambana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Misy lohahevitra maromaro izay voizin'ireo mpanazava eto Madagasikara iraisana amin'ny sikotsazavavy maneran-tany. Isan'izany ny ady amin'ny herisetra, ny fanjarian-tsakafo, fikojakojanan'ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fikirakirana mpamendrehana ny teknôlôjia. Rehefa mahazo lesona sy fanabeazana ireo mpikambana dia mizara sy manaparitaka izany eny anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo tsirairay avy. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ny kolotsaina malagasy eo ihany koa ireo tranomay any Vavatenina rehefa avy eo ary. Fête légendaire, isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Avela eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tontolo ny kolotsaina avy hatrany no anomboantsika ny tapany faharoan'ny vaovao dia tsy ampy ny fampahafantarana ny kolotsaina sy ny fahendrena malagasy raha oharina amin'ny ireo vahiny izay mibosesika eto amintsika ka mahatonga azy difitra ary tsy tokony atao ambava fotsiny ihany ny fanandratana izany hoy ny mpandinika ny fiarahamonina io ny nasaina. Ireo izay manatrika ireny fety aman-danona maro samihafa anehoana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy ireny samy resy lahatra fa tsara sy manana ny maizy azy ny kolotsaina sy ny zavakanto malagasy. Na io aza nefa izany toa takony hoarina amin'ny fiazakazaka ny kolotsaina vahiny eto amintsika. Lesoka ny tsy fampiny ny fampahafantarana sy ny sehatra anehoana izany hoy ny mpandinika fiarahamonina. Zava-dehibe zany dia izay le hoe fivoizana, fampahafantarana ary fampianarana sy fampitahana ihany koa. Misy ireo vato namelakafatra dia ireo koa zany tokony hoe hanao ny ezaka marobe eo ny ministera dia eo reny fikambanana sy ny vondrona mpanakanto ireo ray aman-dreny maro samihafa fa anisany tena zava-dehibe koa dia ny hoe ny fampiasana zao totsy hoe fandrosoana ara-teknôlôjia zao ivoizana an'izany ihany koa azo atsika hoe ampifanarahana ampivadiana zany ireo fa atsanatra hoe ampifandrafesana fa ny fahaizantsika miaraka amin'io koa no ahafahantsika hoe manandrana fa tsy ny fandraisana ny avy any velany ihany no atao hoe fampandrosoana fa ny fampahafantarana ny anao ny fanatsarany anao no ahafahanao misongadina eo anatrehany hafa. Tsy tokony atao ambava sy fisehoana ihany ny fanandratana ny kolotsaina sy ny fahendrena ary ny zavakanto malagasy fa raha inasa isan'andro ary tanjonina ny fiainan'ny malagasy izany amin'ny andavanandro raha ny fanazavana hatrany. Tontolo ny kolotsaina izay hatrany dia mampisongadina ny faritra Atsinananosy ny kabary amin'ny endrika rasa volany abetsy misaraka. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny maha arem-bakoka ny kabary malagasy ny faritra Atsinanana fanandina.
ary ambakoka tsy azo tsapaitanana ho anjanak'olombelona maneran-tany ny kabary malagasy araka ny fangatahany ministera an-tserasera sy ny kolotsaina nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny 12 volana janoary taona 2012 na raha ny fanapa-kevitry ny komity raisan'ny gouvernemanta ivondronandreo firenena rehetra mikambana ao amin'ny UNESCO voasikajo ary ambakoka ara-tsaina tsy azo tsapaitanana ho anjanak'olombelona ny kabary malagasy. Niara nakalaza izany ny teto Tomasina Omaly niarana tamin'ireo mpikabary avy amin'ny foko maro izay mila ravinahitra eto andrenivohitra Betsimisaraka eto. Isan'ny nampiseho ny fomba fikabary ny foko Betsileo sy ny foko Atandroy nampiainy ireo karazana kabary fanokafan-danonana nentin-drazana nisongadina ihany koa ny rasavolagna Betsimisaraka na zarafiana izay midika ho mizara resaka arahantsika ny ampahany amin'ny rasavolagna nataon'ny vavanjaka Betsimisaraka. Zay mijany iny voalohany moa magnano salangy antony salangy tsy ampimarjana mo babiteny manginginy ny teny piregnana zafady teny mpanadrano tikatroka ny dronga vorogna raha manjeny za koa mizaka vofofon'olo ilafo magnataovana mareny mitinoa raha ikoragna amintsika jiaby ake zao mametraka fialantsiny topilasy tompivava zazy tsiny zany mavesatra tsy lasany maveny taloha mbako sa mizaka kehitriny tatohogna solalao bategna zay mavakitratra babegna foladamoso raha ikoragna aminare zao mametraka fialantsiny topilasy tompivava. Tsy afa-misaraka amin'ny rasavolagna Betsimisaraka ny zava-pisotro nentim-paharazana izay hita aty amin'ny faritra Atsinanana dia ny betsabetsy izany arahin'ny famaliana rasavolagna ataony ny mpanatrika tanjona iombonana manomboka izao ny ametrahana amin'ny toerana maizy azy ny asy ny kabary malagasy izay tsy afa-misaraka amin'ny fomba amam-panao ny malagasy. Kabary malagasy no resahana voakasika ny malagasy ray manontolo voakasika ny foko rehetra manerana ny Madagasikara fa amin'ny maha hoe renivohitry ny lanonana ny any eto Tomasina amin'ny renivohitry ny Betsimisaraka dia namiana lanja manokana ny rasavolagna Betsimisaraka nanokafana ny lanonana ny any zany hoe raha hitantsika mahazatra raha mamonjy lanonana antsika dia kabary ara-panjakana no regnitsika fa ny any kosa dia nisokafantsika tamin'ny rasavolagna Betsimisaraka ny kabary fanokafana ny lanonana zegny dia midika fa fanomezan-danja be ny kabary Betsimisaraka rasavolagna moa fivolagnantsika ananjy. Ary ambakoka faharoa tafiditra ao anatin'ny lisitry ny UNESCO ny kabary malagasy manomboka izao taorian'ny fahaiza manao tao hazo zafy maniry ny taona 2012 ka tsy ho diso anjara amin'ny fankalazana izany isaky ny 12 volana janoary i Tomasina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia akoatra ny tanisiona ranovongy ny trangana aitrano matsiravina ihany koa Malitolagandro atao amin'ny distrika ny Vavatena trano mandidina 70 tafo no maikila ny hafa nandritra izay famaizana izay Henri Florian. Omaly tokony tamin'ny Roratolagandro ny trangana haintrano indray tao amin'ny distrika ny Vavatena atao amin'ny fokotany Mahambo Ambodisatrana ao anatin'ny commune rurale Ambatoarana na 1 trano maromaro no may tsy nisy azony raisana ary vahoaka maro ihany koa amin'izao fotoana izao no tsy manan-kialofana. Araky ny fantatra dia trano ngeza vita amin'ny fafana sy tôle misy eo amin'ny 530 no may miaraka amin'ireo trano vita gasy agnoany amin'ny 700 raha tambatra dia eo amin'ny 20 mahery agnoany ireo trano izay rava tsisy azo raisina kilany afo vokatry ny fiparitany hafa avy tamin'ny lakozy anankiray tao an-tampon-tanàna. Amin'izao dia agnoany amin'ny 70 mahery zato mahery kely ny olona traboigna tsy manan-kialofana ao koa ireo zaza izay atao hoe potika ny fianarana sy ny zavatra maro samihafa. Amin'izao fotoana izao dia any amin'ny fiangonana no mipetraka ireo olona ireo mandra-pahitana vahaolana izay arahana fokon'olona any an-tanàna. Ary ny tany zany ny BNGRC mba hijery manokana ireo traboigna satria ao rezitao hoe ravafanana tanteraka tsy misy azo raisina ny lamba ahitafina ny fananana ny trano sy ny maro samihafa. Miandrandra fanampiana avy amin'ny tompona ndraikitra araka izany ireo vahoaka any an-toerana ankoatra ny fanampiana efa natolotry ny solovam-bahoaka sy ny gouvernoura ny faritra. Mijanona any faritra isika dia nahitana fiainana kosa ny isan'ireo posy miasa ao Antsirabe amin'izao fotoana izao. Anton'izany moa ny famaroan'ny cyclopousse izay matratra hatrany amin'ny 703 isa izao ankehitriny KOLTV Antsirabe. Anisan'ny tena mampalaza ny tanàna Antsirabe ny fitaterana amin'ny alalan'ny posy-tanana ary nanjary lasa vakoka sy nanitiny ireo mpizahatany izay mandalo eto ny fitanganana azy ireny. Ny taona 2014 dia manodidina ny 5 no isan'ireo posy-tanana izay niasa teto Antsirabe renivohitra. Ankehitriny dia 504 eo sisa izany amin'izao fotoana izao
raha ny salanisa azo avy eo anivo ny komuna ambony vohitra Tsirabe. Araka izany dia tsikaritra fa nahitana fiainana ireo mpitarika posy antony noho ny fahabetsahana ireo cycloposy miasa eto toerana. Ohatrany tsy dia tazana intsony le posy azy ny rehefa nisokatra le cycloposy dia matin'le cycloposy zany le posy tanàna satria ny azy ny hoe mora le frais dia ny aina le posy tanàna avy eo lasa any amin'le cyclo aby le vahoaka lasa ny sitana anakany le olona azy ny rapidapida zany le cyclo dia mihodina vetivety nefa tsy dia makaiza le vola azy ny eo amin'le posy tanàna fa lasa nakany daholo le voanzero. Resaka posy tanàna aloha zao eto amin'ny tanàna dia tena lasa ohatrany hoe cyclo posy aby indray zao no tena betsaka fa le posy taritina tanàna ohatrany efa vitsy kely. Raha ny tena marina aloha zao dia fa araka an'le fivoahany dia aleo mitaingina an'le cyclo posy. Ohatrany hoe tsara zany le izy no le taritina tanàna raha fahitako azy. Mety vetivety maladilady koa. Manodidina ny 400 ariary vidina posy vaovao iray miainga avy any amin'ny mpanamboatra azy ary 500 ariary ka hatramin'ny 2 ariary ny ofam-posy. Vitsy anefa ireo mpanjifa ka voatery mampidina ny saran-dalana ireo mpitondra posy. Ny sasany ary moa dia lasa nanjary natao fitondrana entana mihitsy. Tena tsy ao intsony zany le vahoaka azy ny mora le cyclo dia lasa any amin'le entana sisa ny tena ahitan'le olona amin'le posy tanàna. Tena le saran-dalana zao amin'izao fotoana zao tena midina mihitsy. Teo amin'ny 2 taona teo ao zany izy tena latsaka mihitsy. Faramazo anao eo amin'ny 20 arivo. Misy izy anefa tena tsy mahazo mihitsy ny raindray eo zany. Za aloha tena tsy mieritreritra hoe vadika cyclo mihitsy. Fa ny ahy eo amin'ny posy tanàna zany mazata dia eo aloha zany. Araka izany dia miaindanja ny posy tanàna noho ny fahabetsahan'ny cycloposy eto Tsirabe. Manjavozavy ihany koa hatreto ny mahakasika ny fandridrana sy ny fitantanana azy ireny. Mipetraka ny fanontaniana hofoanana kolaka ve ireo posy tanana ary nakaiza araka izany ilay nahavakoka sy nampalaza ity tanàna ity. Trangam-piarahamonina kosa indray dia nisy sehoana korotana tamina karaoke iray teny amin'ny boriboritany faharoa alina. Nisy ny fanambanana basy sy ny fikasia tanana nataona manam-pahefana ho ireo naratra nandritra izany. Io ny nasaina. Firana sy fiaraha-mikorana tao amina karaoke iray nivadika ho korontana ary nisy ny fampiasana basy nataona olona ambony ho ireo naratra tamin'izany. Dia nanao karaoke tao zay dia torinay ny hira. Dia nisy bandy andehana bandy maromaro anaky 5. Zay mira dia nisisika hiara-hira aminay izy. Dia avy moa zany tapitra lira dia nisy ohatrany tsy lamina ny sainy zany. Dia za nandeha tonga dia nitazomin'ilay anankiray dia tonga dia nivonoa fotsiny tsisy resaka na inona fa nitazomin'ilay ray dia ilay ray mively anahy fotsiny amin'ny totohondry sy ny any. Dia avy moa zareo naka-tavoahangy dia nivelesany tamin'ny tavoahangy dia zareo moa sady mitoraka tavoahangy n'inona dia nivaky ilay fitaratra n'ilay karaoke sy n'inona. Zareo sady mihebohebo zareo gendarme, polisy, gendarme présidence, garde corps, hoe PRMP hoe. Dia zany tara zany mantsy zany ilay anankiray ny tena mihebohebo zay nga tsy fantatsy ala anina zay. Zareo tonga dia mamonomono tonga dia tsisy zay moa zany nizako nitsoka tsy namaly. Efa sady nandalika mifony zay rangava zay tsy miady aminareo. Zay mifony iny nambana amin'ny basy. Nisy polisy roa teny an-toerana nandritra ny tranga saingy niandry intervention izy ireo vao niditra an-tsehatra noho ny adirany korontana. Dia le toerana misy polisy anankiroa miambina armé zareo nefa zareo tsisy ninina nataon'zareo anay. Rehefa voaka teo velany teo amin'izay zay efa tonga kaina intervention en deuxième tamin'ny 4-4. Dia efa samy teo avelany teo zay dia izay niezaka ny miala an'zareo satria izay efa terrorisé tamin'ny zavatra nataony anay dia izay niezaka ny mivoaka. Tsisy miala ozy izy nataon'le polisy ny deuxième fa tsy maintsy manaraka procédure. Izay ny tazomina tao fa ry zareo navelana andeha. Nefa zany normalement tokony raha hoe samy mitazomina izay fa naninona ny hoe izay nitazomina dia olona mamono anay efa mba mitantara izay hoe ohatr'izao zavatra nandeha tao le polisy misy polisy ny deuxième maray naratra niaraka taminay. Le polisy efa miteny amin'le namany hoe reo no nanomboka voalohany. Dia mbola niravoravo tanana ihany le polisy teo tsy mba nandray ny andraikitra ny zareo fa navelany nandeha. Raha ny fampitambavaovao iray manokatra fanadihadiana ny eo anivon'ny polisym-pirenena amin'izao fotoana izao momba ity raharaha ity. Isan'ny andrasana amin'izany ny momba ireo olona nitazona fitaovam-piadiana, ny fipetrany raisin'ny polisy teny an-toerana toy ny fitondrana ny marary sy ny sisa, fa indrindra ny fototra nahatonga ny korontana. Raha ny fantatra ihany koa arahin'ny mpitandro filaminana maso ankehitriny ilay olona iray izay mbola manaraka fitsaboana noho izy io ahina ho nandratra polisy.
andrasana araka izany ny toindrarah sy ny fanazavana ofisialy momba ity tranga teny fenomanana ao amin'ny boriboritany faharoa ity. Vaovao mampalahelo kosa indray dia nodimandry androany loholon'ny Madagasikara alany tao amin'ny faritry Toliara Engombelo Jean Marcel nandalo teny amin'ny lampananosy kely nondrazana ny ariva teo ary ny azo avy hatrany any Toliara avy eo. Ny Kolo TV FM moa dia mirary fihainoana feno ho an'ny fianakaviana. Mahakasika izay fahalasana izay hatrany fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nodimandry teo amin'ny fahenina amin'ny fitopolo taona ny filoha malianina teo aloha Ibrahim Boubacar Keïta. Raha ny fantatra tamin'ity andro amin'ity moa dia fanambarana nataon'ny fianakaviany izao fahalasany izao raha saiva moa dia ny taona 13 hatramin'ny taona 24 ity filoha ity nitondra ny Mali ary nisy moa ny fanonganana mpanjakana ka izay natafialana azy teo amin'ny fitondrana tany Mali izay. Feo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nisy ny fampitandremana momba ny tsunami ny sabotsy teo tany amin'ny renosy maromaro ao amin'ny Pasifika noho ny fipoahana volcano ambany rano any amin'ny Nosy Tonga. Taitra ireo mponina tanan-toerana ka namonjy ireo toerana avo fanantena. Samy namonjy ny tenany avokoa ireo olona rehetra tany amin'ny Nosy Tonga ka samy nandositra avokoa ny pona ny sabotsy lasa teo nandositra ny tsunami vokatry ny fipoahana volcano tao Onga Tonga niteraka fampitandremana momba ny tsunami tamin'ny sabotsy lasa teo ny fipoahana volcano tamin'ny ireo avondriny Pasifika maromaro ny fipoahana volcano ambanin'ny ranomasina tany amin'ny Nosy Tonga izay nahitana onja mahatratra 2 metatra taitra ny pona ka ny alokaloka teny amin'ireo toerana avo. Firenena maro manakaiky ny fipoahana ihany koa no nanao fanairana tsunami rehefa nojerena ny sary nalaina teny amin'ny abakabaka dia nampiseho fa any fotoana ny poan'ny volcano no namoaka rahona feno setroka sy lavenona ary nianahery ihany koa ny onjan'ny ranomasina. Ny zoma lasa teo no efa nanomboka nisy nitsoaka ny toeram-ponena ny ireo mponina eny amin'ny manodidina. Ny tany nandehany amin'ireo faritra avo avokoa ireo mponina rehetra ahina amin'izao tsunami izao. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany tengasanao nanaraka izany soava tsara tompoko. Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.